5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, azon pisena amin'andro rehetra. les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Matura piramide na miaraka amin'ny France Call. Manolotra anao ny vaovao. Fito amby telopolo faingo raika amby telopolo isanjato ny mponina manena noso no voasoratra anatin'ny lisam-pifidianana. Atao anatin'ny 2 volana nanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny zava-misy mandritra ny volana Desambra araka izany no analavana na tsia. Ny fe-potoana 3 volana anaovana izay. Nahiditra ponjavonjy maika ny telo tamin'ireo tale 4 amby telopolo teo anivon'ny orinasa Jirama. Niakatra teny anivo mipaky omaly, maro mivesatra na nenjehina azy ireo. Aka isan'izany tsy fanajana ny fitsipika amin'ny feno tsenam-bary-panjakana tamin'ireo fiara, izay tsy nahazona fankatoavana avy amin'ny Flakevy Vitantanana. Mitombo mivoamanana famitondra ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fiakarany ta isika ka tokony hivenina ny fanajana amin'ny fepetra-sakana. Hono teo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Mifanohitra ny fomba fijery ny firaisamonim-pirenena sy ny fikambanany sekoly tsy miankina. Manoloana ny volavolan-dalàna fanovana ny rafi-pampianarana amin'ny taona ho avy. Teboka maro ao anatin'izay no tsy azo ekena hoy ny fikambanany sekoly tsy miankina. Any ivelany, tratran'ny tambazotra lehibe antsoina hoe Super Cartel, izay mpamatsy zava-mahadomelona kokaina ao Eropa. Tamin'ny alalan'ny hetsika manokana no tanterahany mpitandro ny filaminana Europol. No nazona olona 770 avy amin'ny firenena maro ao Eropa, ka ny 9 tamin'ireo no olona avy any Dubai. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tombo klasia tongo vavy ny hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity ala ity tonga soa. Ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy aterina ny arahaba ary manasanao ihany koa. Anjoy izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fanomanana ny zotra ampividianana indrindra lisam-pividianana izay mahaberesaka amin'izao fotoana izao. No isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny 7 amby telopolo faingo raika amby telopolo isanjato ny mponina manena nosy ihany hatreto ny voasoratra ao anatin'ny lisam-pividianana nandritra izay 2 volana. Nanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana izay araka ny tatitry ny teo anivony CENI tamin'ity androany ity. Miankina amin'ny zava-misy mandritra ny volana Desambra araka izany no ahafantarana na ho alavaina ny fe-potoana 3 volana na tsy hoy ny filohan'ny CENI. Ankoatr'io mbola ampijerena ny mahakasika ireo fandaniana sy ilay sorabola natokany fanjakana ho azy ihany koa ny eo anivon'ny CENI amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Hatramin'ity androany ity, tsy misy afa-tsy 7 amby telopolo faingo raika amby telopolo isanjaton'ny mponina manerana ny nosy no voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Amin'izao 2 volana nanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izao araka ny tatitra nataony voamoeram-pirenena. Maleo teny amsana ny fifidianana ny CENI androany teny Mahamasina. Nandritra ny atrikasa anaovana tombanesika antsasadalana momba ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana sy ny rejistry ny mpifidy. Mbola manana iray volana araka izany ny voamera hanaovana ny ezaka rehetra hanatratrarina ireo fanamby izay napetrany. Nanamafy ankilany ny filohan'ny CENI fa mety ahemotra io fe-potoana voalaza eo raha toa ka sy tratra ny tanjona amin'ny fanatratrarana
nisany mpifidy voasoratra anarana. Nisany paikady daholo zany a satria tiany tsisy hoe mahita tombosoa na hoe mahita zavatra hafa raha ohatra ka tsy tratra le tanjony ha ampiasaitsika ny tetikady ha ny paikady hoe ahemotra kely raha ohatra ka izay no atraratsika ny paikady satria ny tanjona atsika zany dia ny olo-pirenena gasy manana ny zo dia tokony tafiditra ao anatin'ny lisitra ny mpifidy. Dia mandeha moa zany tsika zao hoe aloha zany tsika mandeha dia ho hitantsika eo ny arakaraka ny fivoarany atotanisa zay ho azysika atoato fa iveriko angamba fa na itsika rehetra tsisy dia hitako hoe ny mety hoe maharasy an'izay raha ohatra ka tsy maintsy ny tonga amin'izay le famerana n'le telo volana ane tsy dia tena hoe lalàna no manao an'izay fa izay dia vinavina dia rehefa hita le vinavina hoe tokony aisy tsisy mamenatra ny manisy an'izany. Tahaka izao kosa ankilany ny valintenin'ny filohan'ny CENI raha nanontanianay mahakasika ilay rafitra antsoina hoe ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de communication médiatisée. Ity rafitra ity izay tsy mbola mijoratra amin'izao fotoana izao na efa feno azy ireo fepetra rehetra tokony hananganana azy. Ny ANRCM izay isan'ny rantsana miantoka ny tsy fiandaniana sy ny tsy fanavakavahana amin'ny lafiny serasera ataon'ny CENI. Iny moa zany dia efa mino izahay efa maheno izay efa mandeha ny resaka mahakasika an'iny ny ministère de tutelle izay miandraikitra ny zavatra iny dia manantena angamba antsika fa mety isy ny fivoarany vaovao mahakasika an'izay zavatra zay. Farany mbola ao anatin'ny fanomanana ny programme d'emploi ny onivon'ny CENI amin'izao fotoana izao handaminana ny vola ilain'ny voamiera hanomanana ny fifidianana. Raha tsy ampy kosa ankila ny osora-bola io izay natokany fanjakana ho an'ny CENI tsy maintsy resaka amin'ny fanjakana izy ireo raha ny fanazavana trano. Ya iny moa zany marina ny fanamarina avy amin'ny namana teo fa izahay izao dia akatoky ny hoe anao programme d'emploi. Iny dia teti-bola zany dia anaovana programme d'emploi dia hozerena eo le gapy hoe manahoana le gapy ao anatin'ilay izy. Misy foana moa ny conférence budgétaire tany aloha fa dia za moa miteny aminareo fa raha ohatra ka tsy avitanany fifidianana io izay le tsy amin'ny fifidianana dia raha zavatra tsy avitanany fifidianana moa inona ny fifidiananao ataona eo fa dia zay fa ezaka izahay zany tsy maintsy ifampiresaka amin'izay fitondram-panjakana raha hitanay le gapy hoe zao le gapy tokony ho fenona ao anatin'io zavatra io ka raha tsy mitovy ny hevitra inona moa ny fifidiananao ataona eo no amafisin'ny filohan'ny CENI hatrany fa afaka ajanon'izy ireo ny fanisana mpifidy eny anivon'ny orinasa tsy miankina raha toa ka hiteraka fifanolanana amin'ny fanomanana ny fifidianana izany araka ny fangatahan'ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena. Fa ao anatin'izay tontolony fanomanana ny fifidianana sy ny fomba fiasan'ny CENI izay hatrany teboka mano no ilaina fanatsarana mahakasika ny fomba fiasan'ny CENI ireo antoko politika sy ireo firaisamonim-pirenena nandritra ny atrikasa izay notontosaina teny Mahamasina androany ankoatra io takindreo mpisehatra ihany koa ny andraisana antsikera sy ny fanamariana ataon'izy ireo manoloana ny asa izay tanterahany CENI amin'izao fotoana izao. Nahitsy sy ny vantambatana tanteraka ny fanehoan-kevitra ireo antoko politika sy ny fikambanany ampiantsehatra amin'ny lafin'ny ara-pifidianana ary ireo firaisamonim-pirenena androany nandritra ny fionan'ny CENI sy ireo mpiantsehatra ara-pifidianana teny Mahamasina no amafisiny antoko politika fa tsy ahafahana manatanteraka ireo fifidianana izay fandimby eto amin'ny firenena. Ny sora-bola nantoka ny fanjakana ho an'ny CENI araka ny voasoratra ao anatin'ny LFI 2023. Tsara le souveraineté nationale de déclaration. Fa minoa atsika fa papo 45 na 60 milliards présidentielle au moins 160 milliards d'ariary. Non réactualisé zany. Anao satsy anao tsika mety motive ny fitondrany manarape zay tsy manaiky fifidianana orabe misy vice-président ratsiny fa teny fitanena manjery zay aza atao an'izany zany ny hevitra positsika amin'ny communication zay anarana eo olona ny atao fa dia zay valiny eo zany dia tsy tesanitsika fa inona zava-dehibe ity namapolaza teo inona zavatra lehibe ity mba ampilana fitety ary zay le vinana mipetrakareo satria nareo mety efa fampiresaka teny ministère nareo fa avoy aty aminay le mararenareo hoe nareo ny tratra farany ireo mbola teny izay afaka amin'ny afaka samty ifampiranana manaraka gaga zay zay oui azao zay CENI manolona fitondram-panjakana sy CENI manolona fanaovana politika misy zay manolona tena zay manjary
mahaleo-tena sy ka fanjakarana mahaleo-tena azy sa ny semitsy efa mahaleo-tena faleovatena semi zay mikasika nefa na tina na tsina nareo bavary na hitondra ny firenena ao anatin'ny fikorotanana na hitondra ny firenena ao anatin'ny filaminana io ary ny fomba fiasanareo ao anatin'izay maniny zay ao tenany zany jerezony fanaparapahefana atao mpitondra kehitriny mahaleo-tena veny sy nisy tsy mahaleo-tena ny amin'ny 2015 raha resaka fahaleozantena ara-pitantanana sy arabola tena mahaleo-tena tokoa raha io sorabola io ve ampy ampisaniseny anaovana l'élection rehetra manaraka eo hitatsika zay ny fifehezana ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanaolana ho an'ny toko malagasy miara-miainga tokony hanaja zay voalazan'ny lalàna ny seny manoloana ireo fepetra rehetra raisiny amin'izao fanomanana ny fifidianana izao makasika ny le mode opératoire teo izahay ao amin'ny toko malagasy miara-miainga dia manamafy farambola mizanona anatin'ny fanazana lalàna isika dia tsy tokony izy mode opératoire spécifique aloha fatoka amin'izay misoratra anatin'ny lalàna ihany zay fandaminana eo iny no ampiarana anjaranareo amin'ny senia no mila maka an'izay andraikitra tokony raisina fandraisanao izy teo fa mila mandray an'izay andraikitra tokony raisina ahafahana manatratra an'ireo akanjo io mbola ray volana sisa dia matofolo nefa 37% fotsiny no vita hatramin'izao ka mipetraka ena ihany dia matofolo hoe atraizatraiza ny fandraisana andraikitra tokony raisina universinia mba ahafahana manatrareo ampahany amin'ny fanehoan-kevitra ihany ireo fa teboka maro sy fanankenana maro samihafa no nisy silany androany nandritra ity fionana ity andrasina araka izany ny mety ho fanatsarana izay ataony eo anivony seny manoloana ireo soso-kevitra maro samihafa ireo fanoa mafisiny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androan'ity taorian'ny fifanakaloza-kevitra sy ny dindinika ny fanarahana tamin'ny niarahana tamin'ny seny fa tokony hanitatra ny fepitona natanterahana ny fanisana mpifidy ny seny ary tokony hirosona ihany koa ny fanaovana ny lisy-pividianana ho alpha numérique ahafahana miantoka ny mangarahara amin'ny lisy-pividianana tokony hanaja ny lalàna velona ihany koa ny voameram-pirenena mahaleo-tena amin'ny sahana ny fividianana raha ny fanazavana trany andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay ka amin'izay fisian'ny olona zay ny malagasy miara-miainga dia manamafy fa hoe raha anao vahaolana dia tsy maintsy ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny constitution ohatra hoe raha tsy hita hoe tsy ampy ny vola itsika mafantatra tsara fa ny communal tsy maintsy tokony handeha amin'ny novembre 2023 dia tokony atao le izy ary tokony haneriny fanjakana ny seny amin'izay lafiny zay hoe tsy ampy vola amenareo fa ataovy zay ahafahanay manatanteraka ny asanay akoatran'ny resaka hoe fanemorana dia tokony ho atsaraina ihany koa le recensement le mpifidy zany électoral izay no mahatonga ny malagasy miara-mainga mbola miteny ihany hoe ataovy alpha numérique le lista ary asio sary zavatra vita tokony ho vita zany satria zavatra mampiasa ny numérique sika ankehitriny raha tsy vitany senile izy tokony manatona an'ireo teknisianina malagasy izy manao azy fa zavatra tokony vita izany fa misy songadina ihany koa ny vaovao eo anivony orinasa jirama amin'izao fotoan'izao ny telo tamin'ireo tale miisa 4 teo anivony orinasa jirama niakatra teny anivony mpakomaly no nahiditra mpironjavonjo maika amin'izao fotoan'izao isan'ny vesatra ny ampangana azy ireo ny raharabola tsy mazava teo anelanelan'ny tona 20 sy ny tona 1 fandraisana tampikarama miopampana ary ny tsy fanajana ny fitsipika amin'ny feny tsenam-bary-panjakana tamin'ireo fiara izay tsy nahazona fankatoavana avy amin'ny filakevy mpitantanana Gaeton Andriatsilavo namoana tidy fampisamborana ireo taleparitry ny jirama ka ny telo tamin'izy ireo nahiditra ponja vonjomaika taoriny ny fiakaran'ireo tale misa 7 teny amin'ny PAC na ny pôle anticorruption omaly fa kanambavany izay tsy ny farana raha tsy tamin'ny roara maraina teo raha ny loharanom-baovao azo ny tale misana ny mahaolona na ny DRH ny médecin chef ny centre jirama ary ny tale arabola ireo olona telo nahiditra vonjomaika eny an-tanymora taoriny ny fakanambavany azy ireo ankoatra ny fampidirana amponja nogiazan'ny PAC na ny fitsarana miady amin'ny kolikoly ihany koa ireo fiara misy 7 tsy namaly ny fiantsona azy ny tale général teo aloha Andriamatoa Vonjy Andriamanga
Ny talen'ny kabinetra onjara samy manana ary ny tale jeneraly lefitra izay mpisolo toerana mpitantana ankehitriny Revora Danielina. Namoahana didy fampisamborana noho izany ny tale jeneraly teo aloha sy ny tale kabinetrany ary ny tale jeneraly ankehitriny. Araka ny loharanom-baovao azo hatrany, raharaha arabola tsy mazava teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2024 no antony ny fiampangana azy ireo. Teo ihany koa ny fandraisana tambikarama meopapana no raisin'ireo tale ireo. Fanampin'izay, ny tsy fanajana ny fitsipika mifehy tena ambarim-panjakana tamin'ireo fiara izay tsy nahazona fankatoavana avy amin'ny filankevim-pitantanana. Atreto araka izany, araka ny fanampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa, ny faran'ny herinandro lasa teo, ny filankevim-pitantanana no mandray an-tanana ny fampihodinana ny orinasa JIRAMA. Ireto faran'izay nilaza fa hisy fanatsarana ny organigramme isin'ny fandraisana andraikitra avy ny fotony. Ny manaitra ny besin'ny maro amin'ity tranga ity dia ny hoe inona no antony tsy nampiantsoana ny ministra Ramarson Andry izay isany nanao siny ilay fanarahana momba io resaka fividianana fiara io, andrasana ny mety ho fivoarany toedrarà. JIRAMA hatrany dia mbola JIRAMA ihany koa no entina aminao ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Mikatona avokoa ireo orinasa madinika mampiasa jiro manodidina ny nanisana amin'izao fotoana izao. Efa tao anatiny 3 andro moa zany ny sininy izay fahatapahan-jiro izay teny an-toerany. Ankoatra ny fahatapahana ambany ihany koa ny tanjaky ny herinaratra ka tsy misy zavatra azo ampiasainy intsony raha ny fitaraina ny mponina eny an-toerany. Tapaka matetika ary maharitra amin'ny 5 andro ny jiro ety nanisana vao miverina amin'ny laoniny raha ny fitarainana ireo mponina. Aorian'izay tsy mazaka na amanana finday aza ny tanjaky ny herinaratra. Ho an'ity ireny mpianakaviana ity, manamboatra ireny fitaovana elektronika ireny no fidiram-bolany, saingy voaterina verina avokoa ny vola noraisiny tamin'ny asa tao anatin'ny 3 andro. Le jiro zao rehefa tapaka eto aminay dia tsisy asa. Dia le zavatra olona lasa dia amin'ny izy miakatra simitiny dia manimba zavatra. Le izy dia zao tsy miasa zao zay zao. Fa nanomboka tamin'ny sabotsy. Fa ambany be mihitsy le jiro. Manamboatra télé, téléphone na radio rehetrarehetra. Resaka elektronika. Radio an'io zao sy efa teo amin'ny tapabolana teny efa nisy an'izay dia verina normal dia sondray izy verina ohatran'le lasa miakatra simity. Olona ohatra tsisy miasa daholo. Manety dia ny atao poissonnerie dia tsondrondreo ara hono nafindra any ambony any fa dia amin'le jiro anona dia sy manimba an'le entana. Satria izay zao tokony asa zao dia tsy miasa dia le olona tonga eo dia lasa mamerim-bola nefa le vola efa le entana nefa tsy raran'izany hoe midina sy anona fa nena zavatra vita dia misy olana be ao amin'le mpamboatra sy le olona. Efa ny taona no nisy fahasimbana ny filina lehibe mampita herinaratra amin'ity fokontany ity, saingy tsy mbola nisy ny fanavoazan'ireo tompon'andraikitra azy hoy hatrany ireo mponina. Antony mahatonga ny tsy fahampiany tanjaky ny herinaratra raha ny fanazavana trany. Ao amin'le tranojiro za misy zavatra tsy mety mihitsy ny ao amin'le linina anankiray dia mba mila amboarina kely fa efa tao anatin'ny 2 taona sa 3 taona zay ohatran'io foana dia amboariny zareo kely le izy ao anatin'ny herinandro dia iny dia miverina indray afaka tapabolana dia ohatr'izay foana zany le fandehan'le jiro ka tena mijaly mihitsy zahay eto amin'ny nanisana. Ny fitaovana ampiasainay zao dia tena simba daholo na le zavatra midinay zao dia tena hoe tsisy mandeha, tsy glasé daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tena manimba zavatra tena alao tonga dia hoe tsy misy toy izay ohatran'io le izy fa mijaly zay. Ny ankizy mianatra dia mijaly be, mianadesina tena tsy afaka manana mihitsy le jiro. Dia fa mba nasiana ihany moa zany le fiantsoana tany amin'ny JIRAMA nefa ninindry zareo tsy henoana mihitsy le izy. Tena efa vahoaka maro zany zao no mikasika amin'io linina io miantso anazy daholo nefa tsy miraharaha zareo. Ankoatra ireo olana ireo mitaraina vokatry ny fanararaotana ataon'ny orinasa JIRAMA ihany koa ireo mponina sasany ety nanisana. Mienatra amin'ny 500 ny tahan'ny herinaratra tonga any an-trano raha toa ka manefa ny vidiny izany feno izy ireo raha ny fitarainana. Vidy crédit zao zay tamin'ny herinandro dia le izy amin'io tokony hoe 50 na 70 kilowatt dia 28 fotsiny azy ilay dia vidy indray zay tamin'ny latsinainy teo
de 83 kilowatt indray ny azy nefa mitovy ihany vola alohanay dia ohatry izany. Efa manao réclamation avao zay fa ohatry ny hoe hofana compteur zany foana ny tenen'izy ireo. Efa vidiana ilay compteur tsena tsy maintsy vidiana foana ilay amin'ny voalohany ilay mampiditra anazy iny. Dia isaky mividy dia miovaova ohatry izany foana mampiasareo anazy fa tsy haiko hoe ny adin'ilay izy. Isaky makany zay manao fitarena ina mahatonga an'izany dia be ilay hofana compteur foana ny tenen'izy ireo. Compteur nomeny zareo anay le compteur divisionnaire tsy divisionnaire moa zany fa le crédit daholo. Ferinena mihitsy zay isaky mividy crédit. Tokony hoe tapabolana dia lasa herinandro. Manambana ny anao fihetsiketsehana ireo mponina entsinany sana raha tsy misy ny vahaolana aingana avy amin'ny jirama. Tsy ahivina faritra maro teto Andrenivohitra no efa fanidina an-dalambe noho ny atezerana manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny. Isan'izany teny Tosy Ivato saingy tsy mbola nisy hatreto ny vahaolana maharitra naroso ny tompon'andraikitra amin'ity orinasa-panjakana ity. Ny rotra nidina an-dalambe ary nanak-andalana ihany koa ny mponina manamorona iny lalam-pirenena voalohany iny noho ny fahatapahan-jiro nandritra ny 12 andro. Isan'izany tao Miarinarivo sy Ampefy. Fa hitsimbadika ao anatin'ny tontolo ny fahasalamana vetivetsika ao anatiny dia vaovao manaraka ity. Tsy mitsaha-mitombo ny olona mitondra ny valinaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fiakaran'ny tanin'olona voamarina fa mitondra ny valinaretina ihany koa isika. Ankehitriny hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tokony hiverina araka izany ny fanajana ny fipetra ara-pahasalamana efa napetraka teo aloha. Mbola mitohy hatrany kosa ny fanaovana ny vaksiny fanefitry ny valinaretina raha ny fanazavana nentina izy ireo. Nela Ranevson. Tsy mitsaha-mitombo ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 nanomboka tamin'ity volana Novambra ity araka ny antontanisana avoakany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fahadimy hatramin'ny 12 Novambra lasa teo miisa 170 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 420 sy 700. Ny 12 hatramin'ny 17 Novambra lasa teo miisa 370 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 270 sy 700 natao nanerana ny nosy. Ary tafiakatra 500 indray izany nanomboka ny 17 hatramin'ny 15 Novambra lasa teo. Ka eto amin'ny faritra Analamanga hatrany no ivitoeran'ny valanaretina. Efa vanim-potoana fiakaran'ny ta izao raha ny fanazavana. Tamin'ny herintaona ohatran'izao tsika nanomboka niakatra izy io ny manomboka farafaran'ny Novambra teo ary tao anatin'izany dia nisy fiakarana misy tao anatin'ireny fotoanan'ny fety ireny ary izay ny antony amin'izao fotoana izao ny entanana antsika rehetra mpiaina sy mpijery amin'izao fotoana izao hiditra ao anatin'ny fotoanan'ny volana Desambra indray isika izao afaka ny vitsivitsy ao anatin'izany fantatsika fa fotoanan'ny fety izany fa mivezivezy ny olona mikarakara an'izany fety izany izay ny antony hanentanana ny rehetra anatin'izany alao misoroka izay mitsabo. Aloha mbola tsy niala itsika tao anatin'izay fipetra sakany izay mbola tsy nisy mihitsy hatramin'izay tao anatin'ny fanapa-kevitra ny hoe tsy misy intsony izany fa navela ny fahendren'ny tsirairay izany ary mbola ao anatin'izay tsika amin'izao fotoana izao hoe apirisiana ny sambatan'olona mba hitandrina n'izay fahasalamana izay, hitandrina ny fahasalaman'ny tenany aloha ary hitandrina ny fahasalamana manodidina anazy. Mbola mitohy kosa ny fanaovana vaksiny ho an'ireo izay tsy mbola nanao izany hoy ny tompon'andraikitra, indrindra ho an'ireo olona diabetika sy ny olona manana atositra ambony izay tsy afaka misotro ny CVO. Fa kosa tsy ny olona rehetra fantatsika ny afaka mihinana CVO satria ny olona izay mitondra ny aretina diabeta, ny olona izay manana atositra avo dia tsy afaka mihinana CVO satria contre-indiqué na fady azy ireo zany. Izay no tonga antsika hatramin'ny voalohany hoe apirisiana ireny olona ireny mba hanao vaksiny mba hirovany tenany. Hatramin'izay teto Madagasikara tsy nisy fanerenana ny vaksiny fa apetraka ny fahendren'ny tsirairay sy ny fahatsapan'ny toe-batana izany koa mampirisika ny tsirairay ny sambatan'olona amin'izao fotoana izao mba handray ny fepetra araka ny fatany fomapety anazy sy maharesy lahatra anazy mba ahafahantsika miaro ny tenantsika aloha, miaro ny manodidina antsika, miaro ny fiarahamonina ao anatin'izany valanaretina coronavirus. Raha ny hita tsy misy intsony ny olona manaja ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana ny artave, ny fanasana tanana matetika amin'ny savony na ny fampiasana ny gel hydroalcoolique na ny elanelana iray metatra. Fa mahakasika ny sandam-bola malagasy izay tsy mitsahatra mitotongana amin'izao fotoana izao kosa indray.
tafiakatra ho 7,7 ariary ny euro androany raha toka mbola tany amin'ny 2,4 arivo zany tamin'ny volana oktobra lasa teo, izany hoe tao anatiny ray volana ny fitombony fanafarana entana avy any ivelany no isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny sandam-bola vahiny ary mitarika ny fitotonga ny ariary eto amintsika amin'ny akabeny ho an'ny mpahay-toekarena nanaovany mpanao gazety fanadiadina tamin'ity androanyity isan'ny vahaolana hitazonana ny sandam-bola ny fananana tahirim-bola vahiny sy ny tahirim-bola mena. Nahitana fiakarany manodidina ny 7,700 ariary ny iray euro raha ny volana oktobra lasa teo sy ny androany no jerena. 7,707 ariary ny iray euro androany raha toka 2,7 ariary izany ny 11 ny volana oktobra lasa teo. Atsika moa ny volantsika malagasy mbola tsy afaka hoe tonga dia vidianantsika zavatra ny ivelany fa mila mividy dollar tsika na euro. Dia dikan'izay zany raha ohatra kely ny euro amin'ny tsena dia miakatra ho azy ny vidiny, raha be da be ny euro amin'ny tsena dia midina ny vidin'ilay euro. Ka mahatonga an'ilay euro betsaka rehefa be da be ny exportation atsika dia be dia be zany ny euro atsika dia automatiquement zany miakatra ny ariary. Fa raha ohatra ka ny importation atsika mibetsaka, zany hoe be da be ny olona te hividy euro na dollar ahafahana manao importation dia automatiquement zany midina ho azy ny ariary par rapport amin'ny euro. Rapatriement de devise zany mety ampisy décalage fotsiny le rapatriement de devise amin'ny hoe afaka ray volana ve le olona sa afaka roa volana vao mirapatrier dia mety hoe elaela zany le devise vao miverina. Fa mitovy foana ny conséquence an'iny satria tsy maintsy miverina foana satria ny réglementation de change atsika rehefa manao exportation ianao tsy maintsy manao rapatriement de devise averina zany le devise iny. Anisan'ny fomba ahafahana mitazona ny sandam-bola ny fananana tahirim-bola vahiny na ny réserve de devise. Afaka mivarotra vola vahiny ny banky FOIB entina ampiakarana ny sandam-bola malagasy amin'ny fotoana inan'ny fidinana izany hoy ny mpahay-toekarena. Ankoatran'ny fananana devise, isan'ny manampy amin'ny fitazomana ny sandam-bola ihany koa ny fananana volamena hoy hatrany ny fanazavana. Satria ny volamena amin'izao betsaka ny olona mividy. Dia raha manana volamena zany tsika dia mivarotra volamena dia mahazo devise dia rehefa betsaka ny devise tsika dia miakatra ho azy ny ariary. Zay anankiray. Fa ny tena zavatra tsara indrindra dia ny amin'ny volamena dia efa manomboka betsaka zany zao ny firenena matahotra hoe na ny dollar na ny euro mety hitotongana satria betsaka loatra ny dette-ny zareo Amerikanina sy zareo firenena matanjaka zany sy Européanina. Ka rehefa betsaka loatra ny dette dia matetika ny olona tsy mahatoky an'le devise tsony dia manomboka mividy volamena ny olona. Zany hoe ny ariary zany ataontsika contrepartie volamena dia lasa mitovy amin'ny courny volamena mihitsy ny courny ariary. Dia rehefa mitotongana ny devise par rapport amin'ny volamena rehefa jerena ny histoire monétaire ny akamaroan'ny vola rehetrarehetra ny totongana daholo par rapport amin'ny volamena fa ny volamena no stable indrindra. Tsy aivona manodidina ny 3,700 ariary ny iray euro ambany indrindra raha toka 2,707 ariary ny iray euro ambony indrindra nanomboka ny taona 2022 ka hatramin'ny ity taona ity. Ho an'ity taona 2022 ity kosa indray ny volana oktobra lasa teo no ambany indrindra ny iray euro 4,7 ariary izany raha toka 2,707 ariary ny iray euro ambony indrindra izay tamin'ny volana janoary lasa teo. Fa vokatry ny fiara-miasa amin'ny gouvernemanta japonais amin'izao fotoana izao hisitraka foto-drafitrasa vaovao ny ST-na ny Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo mitetina 7 alina euro ny fanampiana ny entin'izy ireo entina hananganana amphithéâtre ho an'ny fampianarana sy ho an'ny fanatanjahantena toy ny judo in school. Nanomboka ny taona 1977 ny nisian'ny fiaraha-miasa teo amin'ny gouvernemanta japonais sy ny toeram-pianarana IST na ny Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo mikasika ny tontolon'ny fanatanjahantena na ny judo in school. Manamarika ny fitohizan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta ankehitriny ny fanomezan'ny fanjakana japonais fanampiana amin'ny tentina 7 alina euro ho an'ny IST Antananarivo. Tanjona amin'izany ny fananganana foto-drafitrasa vaovao ho an'ny fanatanjahantena sy ho an'ny fampianarana. Amphithéâtre anankiray izay azo ampiasaina amin'ny fampianarana sy anaovana ny karazana dojo zany ho an'ny judo in school.
dia isy ihany ko zany salle de cours anankiray raha izay lafiny zay no jerena dia eo amin'ny mitombondray zany ny salle de classe eto amin'ny IST Antananarivo zay efa fantatra fa tena efa tery dia tery tokoa dia mitombondray zany isan'ny mpianatra mety mbola ho azo hiditra eto amin'ny IST Antananarivo. Natao mihitsy ampianarana ny ankizy vao manomboka amin'ny judo. Tsy ankizy atao hoe anao faninanana akory ary natao koa izy io tsy hoe ho an'ny mpianatra eto amin'ny IST Antananarivo fa ho an'ny mpianatra manodidina. Tsy maharaka nisan'ny mpianatra hatreto ny foto-drafitrasa antony mahazava-dehibe ny fisian'ny fiara-miasa toy izao raha nambaran'ny tompony andraikitra. Tsy aivina, misy 700 isan-taona ireo mpianatra mandrato fianarana eo anivon'ity toeram-pampianarana ity. Que le domaine de l'éducation et l'enseignement. Ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana dia isan'ireo laharam-pahamehana ao anatin'ny fifandraisan'ireo firenena roa tota. Ny IST dia efa 10 taona no niara-niasa tamin'ny fanjakana japoney. Izany no antony mbola nanosika anay hitondra ny anjara biriky sy anohana amin'ity fananganana ny trano lehibe ity. Apporter de soutien pour l'élargissement de ce bâtiment. Totosandroany teny amin'ny IST Ampasapito ny fifanaovan'ny ny mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana japoney sy ny IST Antananarivo. Ahatra etaona kosa ny fametrahana ny foto-drafitrasa raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entintsika misento vetivety ao anaty doka fohy amin'ity ala ity ny vina. Akasain'ny Akademia Malagasy apetraka manomboka izao taoriany fankalazana ny 20 taonany. Eo ihany koa ny fako eto Andrenivohitra izay niampy 20 hatramin'ny 100 taona isan'andro raha mitata amin'ny teo aloha ampahany amin'ny vaovao misongadina. Sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Mandrapitafa vetivety ary. Finday cadeau! Araroty! Mahazoda atao maimay foana isam-bolana mandritra ny eny-bolana. Tsotra fotsiny, mividy tellement Fil Prime dia mahazoda atao isam-bolana be izao ianao. Vidiny 169 ariary monja. Tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma, safidiko maitso malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro domoka fanapeseko fa France colle foi leko. Io tsare, io meva. Mura sadi efficace, monsieur Mustica cita trasi. Casa mia lam. France colle. Manice. Si manepucho. Mandini jusqu'à Marenjegny. Matura piramide na miaraka amin'ny France colle. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau
tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Za zao amle maimaiky lava noho ny asy dia tsy manam-potoana firy anasana lamba manampy be anahy fampiasana le lessive machine nickel sady mitsitsy. Izaho zany dia ny shampoing voiture nickel no ampiasaiko satria mitahiry ny qualité-ny loko izy ary indrindra mampanjelanjelatra mampamirapiratra ny ivelan'ny fiara. Nickel, pandakan fahadiovana. Mamenina ny araba tonga klasia tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan'ny tarantsika izay dia foto-drafitrasana orina tsy nisy taratasy fahazon-dalana ao amin'ny tanin'ny oniversité Nakatso 2 no tsy maintsy narodana tamin'ny omaly ireo tompony asa fandroenana izay laza fa efa nanana taratasy fahazon-dalana tamin'ny mpitantana teo aloha raha ny fanazavana Gaeton Andriatsilavo. Ny alina isabotsy lasa teo na tsikaritra fisina fotodrafitrasa sa tsy ara-dalàna andalam-piorenana teny anivon'ny faritra misy ny toeram-ponenan'ny mpianatra eny Akatso faharoa ny tompona ndraiky teo anivon'ny Croix. Nandritry ny fifampiresahana nilaza ho manana taratasy fahazon-dalana tamina mpitantana ny ivitoerana efa tany aloha ireo andehan'olona manao ny asa fanorenana. Tsy nisy ankilan'izay ny taratasy fampafatarana nandalo teo anivon'ny fitaleavan'ny Croix izay tsy maintsy miampy fananana titre sy permis de construire. Manoloan'izany, nidina tena toerana ary niroso tamin'ny fandrodanana avy hatrany ilay fotodrafitrasa tsy ara-dalàna ny talesy ireo mpiasan'ny Croix izay mandraikitra ny filaminana. Tsy azo ekena ny gabraraka toy izao amin'ny tanin'ny oniversité hoy izy ireo. Fanontaniana apetraky ny maro manoloana ity tranga ity ny hoe itoy ve ny fanesorana ireo fotodrafitrasa tsy ara-dalàna tahaka izao eny an-toerana ka hiaran'ny fandrodanana tsy misy fanavakavahana avokoa ireo rehetra miorina tsy nazona lalana eny amin'ny tanin'ny oniversité. Fanorenana tsy ara-dalàna izay hita sy tsikaritra fa nitombo ary ny anazo vahana eny amin'ny oniversité Ankatso tao anatin'ny folo taona farany. Betsaka ny fanoerana ary misy mihitsy ny fandrahonana ho faty aza mahazo anay makasika an'izany ady atao izany nefa efa hitantsika ny fahasahiranana manjady amin'ny mpianatra ka raha ny kely ananany indray idirana hatrany anatiny dia ho alefantsika azy ireo mpianatra izay tanora malagasy endraindraina sy andraindraina anohy ny asa fampivarana ny firenena sy ho lasa olon-dehibe hitantana ny firenena raha pitso ireo. Amanjato ny ankehitriny ireo trano miorina tsy ara-dalàna anatin'ny faritry ny oniversité. Ankoatrany an'ireo mpampianatra sy ny mpianatra tafiditra anatin'ny faritry ny oniversité ny tany any Ambohipo, Ambolokandrina, Andraisoro, Avaratra Ankatso, Ambohitempona, Antsahameva izay ahitana ireo fonenana tsy ara-dalàna ireo avokoa. Fatontosa tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ihany koa famaranana ny fankalazana ny faharoapolo amin'izao taona nisian'ny akademia malagasy tetsy amin'ny ivitoeran'ny akademia tetsy Tsimbazaza moa nentina nanamariana izay ho an'ny androany tanjona azoviana napetraka ho an'ny taona manaraka ny anatevena ndreo ivitoerana isaparitany eo ihany koa ny anamafisana ny fomba fiasan'ny akademia malagasy
eo amin'ny sehatry ny fikarohana momba ny teny sy ny mahamalagasy amin'ny akapobeny. Maro ireo manampahaizana sy mpandalina ny teny manerana nosy amin'izao fotoana izao, saingy tsy hita mazava ny fanomezana sehatra azy ireo. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny haiteny sy ny manodidina azy, ilaina ny fananganana ivitoerana ho an'ny Akademia Malagasy manerana ny renivohim-paritany, ho ny teo anivon'ny Akademia Malagasy androany. Hisy ihany koa ny faramafisana ny fanasongadinana sy ny fampiratiana ny asan'ny mahamalagasy. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny famaranana ny fankalazana ny faha 20 taona ny joroan'ny Akademia Malagasy. Tapitriny zany 20 taona dia mbola mitoy ny asa, ka ny vina manaraka zany dia mbola fanatsarana sy tezahana. Hitanao tsara zany hoe ezahana zany ohatra fotsiny angamba hoe tsy nisampana zany teo ny faritany efatra ihany izy teo mety ho any Tomasina sy any Antsirana misy an'izay. Kanefa ihany koa raha nandinitsika ny Antananarivo betsaka fa ny any amin'ny faritany mbola vitsy ny sampana zany. Any koa nefa misy manam-pahaizana, any koa nefa misy fikarohana. Mariako moa zany fa sehatra fikarohana sy fanakalozan-kevitra eto amin'ny akademia. Misy zany izay ilay teo hoe politika ny teny nalefanay hodiny anany amin'ny anteny raha tahaka zany hoe tena hoe fa tokony hananana ny tena lay zo mihitsy anapa-kevitra sy hanana maizy azy mihitsy ny akademia. Zay zany tena hoe ary tolona ho amin'izany zany izy hoe mba hananan'ny akademia zay sehatra eo amin'ny firenena zany ka eketeny izy. Ankoatra ny fikarohana sy ny fandalinana ny momba ny haiteny, isan'ny mitondra fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny kolotsaina sy ny fampianarana ny Akademia Malagasy. Antony, tokony hanaovana izany ho laharam-pahamehany ny fanjakana. Ny mazava-dehibe azy dia ny asa fikarohana rehetra dia mifantoka amin'izany ny asa iandraketan'ny akademisianina rehetra, ary manolotsaina izy ireo mitondra ny voka-pikarohana ihany koa ary manoro lalana ny fitondram-panjakana amin'izay rehetra mahasoa ny fampianarana fa indrindra mahasoa ny fiainam-pirenena amin'ny lafiny rehetra io, satria raha antsika mahita teo amin'ilay sokajy efatra dia misy an'ireo sampana rehetra izay ahafahana mampandroso ny firenena izany. Androany no famaranana ara-pomba ofisialy ny fankalazana ny faha 20 taona ny Akademia Malagasy. Akademia Malagasy sehatra avolenta hifampizarana amin'ny rehetra ny fahalalana ny Madagasikara sy ny Malagasy. Io no lohahevitra napetraka ho an'ny toam-piasana manaraka raha ny fanazavana. Tontolo ny fampianarana no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Mifanohitra tanteraka ny fomba fijery ny firaisamonim-pirenena sy ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina. Manoloana ilay volavolan-dalàna fanovana ny rafim-pampianarana amin'ny taona ho avy amin'izao fotoana izao. Teboka maro ao anatin'io volavolan-dalàna io no tsy azo ekena tsy eritreretina akory ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina raha toka mitaky ny andanindro solom-bavom-bahoaka izany avy hatrany ny firaisamonim-pirenena ao anatin'izay. Isan'ny voarakitra anatin'ilay volavolan-dalàna natolotra ireo ministera telo misahana ny fampianarana eto amintsika, ny fanitarana ny taom-pianarana hatramin'ny 10 taona, ny fiamorana ny fanalana fanadinana CEPE ho amin'ny kilasy T6 na 6e, ampiaina ny fialan'ny ankizy andaharana sy anatsara ny dingam-pampianarana ireo hoy ny firaisamonim-pirenena ka angatahana izy ireo ny andaniana ireo solombavam-bahoaka izany. 6 taona hatramin'ny 10 taona moa zany raha izintsika hatramin'ny fampianarana ny zazabitika na amin'ny préscolaire izay tsy maintsy atao ary mamaimpona obligatoire et gratuite. Ny faharoa manaraka izay koa dia ny rafim-pampianarana izay mitombo satria hitantsika ao ny fifampitohizan'ny fampianarana rehetra, ny dingam-pampianarana rehetra, ary manarak'izay eo ihany koa ny fifandrindrany dingan'ny fianarana rehetra ambaratonga fototra sy ny ambaratonga ambony. Mahatonga ilay hoe 10 taona dia misy loha herintaona eo préscolaire, dia avy eo misy 6 taona mizara sous-cycle zana dingana 3 taona voalohany, 3 taona faharoa ary 3 taona fahatelo. Dia raha ampifanandrofiana amin'izay zany dia le 3 taona voalohany sy 3 taona faharoa no dingana fototra, avy eo dia misy tombana, dia tsy voatery fanandrify amin'ny 5e zay satria na ny raha programme-pampianarana dia izy fiovana ihany koa. Dia raha ohatra tsika ka mampifanintsy fontsiny amin'ilay teo aloha dia tsy voatery hitovy amin'izay. Ankilany, tsy ny fanemorana ny fanalana fanadinana CEPE no anarina ny fanabeazana eto amintsika hoy ny avy eo anivony sekoly tsy miankina. Politika tsy mazava ary tsy ny fampiarana tamin'ireo mpisehatra mivantana amin'ny fampianarana ity fanovana saina apetraka ity.
itolo-dalàna io an ditanay fa misy zavatra tsy mahomby ohatra ny exposé de motif zao de tsy mety aminay satria politika be ohatra ny filana ranondranony fotsiny manao hoe araky ny vely rano fa nga zany isaky ny miova président république tsika de nova lalàna foana mba aloha mba tsy atao an'izay le lalàna avoky zay ny anankiray faro misy ny atsony hoe éducation formelle sy non formelle ny formelle zany de hoe ny any an-tsekoly ny préscolaire tompoko de mbola tsy any an-tsekoly fa fibeazana mialohany any an-tsekoly noho izany ny préscolaire tsy azo ampidirina any amin'ny formelle le préscolaire de neverina ho herintaona ny anaovana azy tsy ampy ho famoazana tsain-jaza ny herintaona noho izany lasa tandrametaka be le ataontsika izany fahatelo de ny rafim-pampianarana ny rafim-pampianarana na zatra ary nety na ombiazana hatramin'izao de lay 5 taona mpina 4 6 taona zany 5 taona primaire 4 taona enseignement secondaire du premier cycle fa amin'ity vaovao ty 3 taona intelo 3 taona T1 T2 T3 3 taona T3 T4 T4 T5 T6 3 taona T7 T8 T9 lasa mitambatra zany le primaire sy ny secondaire de 6e zany vao manao CEP raha mpitso no andalo eny amin'ny anteny miram-pirenena ity volavolan-dalàna ifeny rafim-pampianarana vaovao ity andrasana izay ho fanapa-kevitra ireo solomavambahoaka olana manodidina ny asihatry ny fampianarana izay fa siam-piariana jony sy ny manodidina azy kosa indray isan'ny olana lehibe amin'ireo faritra rovana ny afisiny ny fitrandrana tsy ara-dalàna izay mampitaraina ny mponina indrindra ny mpanjono amin'izao fotoan'izao tafiditra ao anatin'izay iankare ao anatiny 50 kilometatra avaratra andrefa ny Anosibe manodidina ny 4 sy 300 amin'izao fotoana ireo mpanjono any an-toerany ho fanampiana azy ireo sy ho fanaramaso ireo faritra rovana ihany koa napetraka nitetika asa ireo fisa ao anatin'izay Nela Ranevson manjaka ary mihamahazovana ny jontsy ara-dalàna ataon'ny olona avy any ivelany sy ao anatiny ny faritra arovana Ankare ao avaratra andrefa ny Nosbe Ankare izay voasokajy sy tafiditra ao anatiny ireo faritra ahitana karazan-javaboary voasokajy ho tsara indrindra eto amin'ny faritra ny Masbesia Indiana manodidina ny 700 ireo mpanjono nahazo alalana hita ao an-toerana ankoatra izay ireo mpanjono tsy ara-dalàna amin'ny fitantanana eo satria zegny maro olo avy ivelany maro tsy mahafantatra maro koa ny mahafantatra fa kinia mandika lalàna zegny indrindraindrindra hoe mikasiky ny concombre de mer io hitantsika fa miazakazaka be zegny valerana raha io amin'izao fotoana ke zay zay somary sasairana zegny mahakasiky fitantanana azy io satria maro ny mpivahiny manam-bola midika eo magnano raha tsy tokony atao fa noho izy manam-bola zegny zay any zay somary sahirana zegny mikasiky io vola mitentina 4 tapitrisa $, no natokana amin'ny tetikasa Rifish izay napetraka amin'ny firenena 5 eto Afrika raha ny fanazavana tetikasa izay entina miady amin'ny jontsy ara-dalàna ho fanampiana ireo mpanjono any amin'ny faritra misy ireo fahadranomasina arovana ary isa misitraka izany Madagasikara ahina isy fiatraikana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny ny fahasimban'ny vatoara any anaty ranomasina raha ny fanazavana antony mahazava-dehibe ny fametrahana paikady hiarovana ireo harena any anaty ranomasina ataontsika hoe menasy amin'izay mety hitranga raha tsy tenitsika amin'ny fisin'ireo mety satria fantatritsika fa nisy lafiny nisy lafy ratsy nahatongava ilay Covid teto dia mety misy ireo izay mpanjono avy any amin'ny toeran-kafa izay tsy mahalala ny fomba fitantanana eo amin'ilay faritra tonga ao dia izay no mahatsara izay no nametrahana ny tetikasa mba azahoana mametraka fitantanana maharitra eo amin'ny faritra eo koa araka fantatritsika amin'izao fotoan'izao misy ilay fiantraikany fivoaovan'ny toetrandro ka misy mety isy fiantraikany amin'ny vatoara izay anisan'ny tontolo iainana anisan'ny iankinan'ireo fahaveloman'ireo hazan-dranomasina rehetra ka ao anatin'izany io vatoara io izay misy ny fanaraha-maso an'io izay andraisan'ny tetikara anjara mba hahatonga an'ilay vatoara ho salama ka ampiteraka vokatra an-dranomasina faritra Ankare Nontanterahana ny maraina teo ny fampahafantarana ny tetikasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny solontenan'ny mpanjono avy any an-toerana andrasana ny isiny ny vokatra azo tsapahitanana sy ny fiarovana ny tontolo avoajanahary araka ny tokony ho izy ary ny fiovana sy ny fanatsarana ny fiarim-piainan'ireo mpanjono ara-dalàna ao Ankare
fa tonga ao anatin'ny fotoana iazonana Antsirabe vetivety sika amin'izao fotoana. Mamokatra spiruline enina hatramin'ny 7 kilao isan'andro ny toeram-pamarotana iray ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Ary zaza mihoatra ny 4,000 manena noso no misitraka ny vokatra amin'izao fotoana izao. Ity toeram-pamokarana ity izay isan'ny amin'ny tanany larana faharoa eto Madagasikara. Amin'ny famokarana ny spiruline tanjona hatrany moa ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana eto Madagasikara ao anatin'izay kolo Antsirabe. Anisany tanana larana faharoa eto Madagasikara eo amin'ny lafiny famokarana spiruline ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ny orinasa tsy miankina iray izay mamokatra izany eto amin'ny fokontany Voajanahary atao anatin'ny komina Antsirabe voalohany. Lara-pahamena ho an'ity orinasa tsy miankina iray ity ny famokarana sy famatsiana spiruline maimaimpoana ho an'ireo centre miisa 10 manerana ny Madagasikara izay ahitana zaza manodidina ny 4,000 mahery iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Ny spiruline dia anisan'ireo fanampin-tsakafo izay manana singa be indrindra ary mitondra otrikaina sy mampitombo ny hery fiarovana ho amin'ny vatan'olombelona. Mamokatra spiruline 9 ka hatramin'ny 7 kilao isan'andro ary 2,000 kilao isan-taona ity toeram-pamokarana eto Vakinankaratra ity izay ahitana bassin miisa 220. Tsy maintsy manao an'ity bassin ity tsika mba ahafahana mamokatra anazy à l'état artificial ary araka ny hitatsika zao moa reto bassin sous-serre reto ny filaza azy nampiasaina reto dia mba ahafahana tazona ilay hafanana anatin'ilay fitrandrana spiruline satria ny hafanana no anisan'ny singa iray lehibe parametra iray lehibe tsy maintsy jerevana akaiky indrindra ahafahana mahazo an'izay hoe hitana culture mamokatra tsara anatin'ny vanim-potoana izay. Antsirabe moa tafiditra aty ampovoantany dia efa exploitation artificielle ny azo ilazana azy satria mezaka tsika micréer an'ireo singa izay ilainy à l'état naturel mba ahafahana mahazo an'izay vokatra izay. Maro lafo ireo dingana arahana ahafahana mamokatra spiruline raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ary miankina tanteraka amin'ny hafanana izany. Efa hitantsika dia somary saisonnière ihany ny famokarana spiruline satria izy ity dia mitaky hafanana. Eto Antsirabe nefa tsika dia mandalo vanim-potoana ririnina ka ao anatin'iny no azo hita fa somary milatraka izay famokarana izay nefa izany ary azo iainana tsara ny famokarana spiruline eto amin'ity tanàna Antsirabe ity. Ary ny spiruline dia tafiditra anatin'ny atao hoe cyanobactérie. Anisan'ny aina lehibe iaina spiruline ny rano ka tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny rano io na ny ahavony izany ny fatran'ny rano ny fanolosoloana an'io matetika fanadiovana an'io bassin io misy zany entretien madinidinika tafiditra anatin'izay fanadiovana fanoloana azy tanteraka indray mandeha farafaratra ny isa-taona. Io vanim-potoana tena famokarana io moa dia tafiditra anatin'ny septembre ka hatramin'ny faraparan'ny volana avril. Ao manko ny tena mafana tsika eto Antsirabe dia ao izany tena tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny. 7 taona izany no namokatra spiruline ity toeram-pamokarana eto Antsirabe ity ary efa marobe ireo zaza misitraka izany izay nahitana vokatra ara-pahasalamana amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Ny tena tombony ilain'ny ankizy an'ilay spiruline dia tena manampy anazy eo amin'ny fitombona, ny ara-batana, ny ara-tsaina, mienina ny tanjo fahasalamana ary miakatra ny eo amin'ny resaka ampianarana izany miakatra ny toan'ny fahafahana fanadinana sy ny fifindrana kilasy. Ary indrindra manampy ny hery fiarovana izay ananareo ankizy ireo. Araka izany dia anisan'ireo toerana faharoa lehibe eto Madagasikara eo amin'ny sehatra famokarana spiruline ity orinasa tsy miankina iray eto amin'ny renivohitra Vakinankaratra ity izay entina iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Fa hivenina vetivety eto an-drenivohitra sika fa makasika ny fitobaka ny fako amin'izao fotoana izao kosa indray. Ny amin'ny 10 hatramin'ny 100 taona isan'andro amin'izao fotoana raha mitata amin'ny teo aloha ny fako eto an-drenivohitra araka ny anambarany teo anivo ny SMA tamin'ity androany ity na ny société municipale d'assainissement anton'izany ny fahatongavan'ireo voankazo toy ny manga sy ny maro hafa eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitaovam-pahavaratra izay efa ao anatiny ihany koa isika andalana hatreto ny fampitomboana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fandraofana ny fako anatin'ny commune Antananarivo raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Miverina mitombo tato anatin'ny herinandro ireo fako mivangongo amin'ireo fitoeram-pako sasansasany eto an-drenivohitra. Isan'izany eto amin'ny fokontany Madirana Montana. Miteraka tsy fahasalamana ary manimba ny rivotra ho an'ireo mponina ny fiangonan'ireo fako ireo mponina ny taraina. Tena ho avy ny fahavaratra, ho avy ny orana amin'izao dia mitobaka tena mamofona tsy azo iainana mihitsy izany loto ety amin'izao. Tena misy fiatakany be dia be na ny fofona fotsiny zao dia efa ny lehibe nge mba eo ihany fa ny ankizy mandalo mpianatra sisa zao dia tsy mahazaka an'io mihitsy le olona mitondra voka ohatrohatr'izany. Aretina amin'ilay ankizy madinika zasy na ny olon-dehibe dia marary daholo satria le fako masisy isan'andro maimbo dia maimbo. Rehefa avy ny orana dia mitsingevangevana daholo ny fako rehetrarehetra ety amin'ny arabe
manetsina dalina ny lalana fen'ny rano fako miparitaritaka ny arabe. Nanambaran-kilan'izay ny eo anivon'ny SMA ny Société Municipale d'Assainissement fa mitoy ny fandraofana ireo fako eto an-drenivohitra. Manodidina ny 220 hatramin'ny 320 isan'andro ireo fiara fitaterana fako am-perinasa amin'izany. Raha toa ka 500 taonina isan'andro ny fako taterina teo aloha. Ny tompo izany ankehitriny vokatry ny fahatongavan'ny vampitao-pahavaratra sy ny fiakaran'ireo voankazo toy ny manga sy ny letsia. Vao manomboka mihitsy ny saison 100 tonnes 150 tonnes eo zany aloha ny fako azona en plus raha tokony izy tokony efa apakatra isan'ny fitaovana miasa zay fa hatreto aloha mbola tsy tena afaka manao an'izay satria misy zavatra ny fiakaran'ny solika teo tsy tao anaty budget. Tokony efa mamoaka camion mihoatra ny 25 tsika zany zao dia rehefa tena tonga ny orana ny mois de janvier any 30 camion farafakely. Zay efa miezaka tsy ampy ohatra ny fotoana tsy andalovana amin'ny toerana anankiray tsy ohatra ny herinandro. Ny toerana hoe tena tsy nahazahoana fako elaela dia tany amin'ny faritra Ambohipo Ambolokandrina iny satria misy toerana lalana namboariny reny dia ny sportika tsy azo nidiavana ireo le lalana tsy afaka nidirany camion. Nanamafy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny SMA fa iroso tsikelikely amin'ny fampitomboana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fandraofana ny fako atao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra aorian'ny fahazona ny teti-bola ho azy ireo amin'ny alalan'ny raomanana redevance sur les ordures ménagères. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Tratrany tambazotra lehibe antsoina hoe super cartel izay mpamatsy zava-mahadomelona cocaïne any Eropa amin'izao fotoan'izao tamin'ny alalan'ny hetsika manokana notarian'ireo mpitandro ny filaminana. Europol no nahazoana olona 770 avy amina firenena maro ao Eropa ka niherina tamin'ireo olona ireo dia saika avany a Dubai avokoa. Eo ampisamborana olona iray izay vororoy amin'ny fanondranana sy ny fanaparitahana kokaina ireo polisy ao amin'ny office antidrogue raha ny hita amin'ny sary. Miverimberina manerana ny firenena maro ao Eropa ny tranga tahaka izao. Isany nanantanterahana izany ao a Frantsa, Belgique, Espagne ary Pays-Bas. Miatra avy hatrany ny fisamborana olona amin'ny andro alina izay atratrarana fitaovana tsy ampoziny. Toy ireo fiara ika farany na koa ireo kodiaran-droa tsy fahita manerana izao tontolo izao. Tratrany andritrany ny fisavana ihany koa ireo pasiporn'olona iray avy amin'ny firenena maro. Manoloana izany, ahina ho mpira tsy kombakomba amin'ireo tambazotra lehibe manondrana sy manaparitaka ny zava-mahadomelona ao Eropa ireo olona tratra ireo. Kokaina milanja 2 taonina no tratran'ny Europol nandritra ity hetsika manokana ity. Ny Europol izay vondron'ny polisy maro avy amin'ny firenena ao Eropa. Raha ny fanazavana, isamy mitarika ny iray apatelin'ireo mpivarotra kokaina manerana ny Eropa ireto super cartel tratra ireto. Ahina isan'ireo lohandohan'ny mpamatsirongony ao Eropa ihany koa ny iray amin'ireo voasambotra. Tamin'ny olona miisa 770 voasambotra, ny 9 tamin'izany no tratra tao Dubai. Raha ny fantatra, kokaina avy any Amerika Atsimo ireo kokaina ireo. Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fahatratrarana ireo zava-mahadomelona ny tao a Belgique, izay nahatratrarana kokaina milanja 100 taonina tao anatin'ny faritany tamin'ny taona 2024 iny. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao. Akasitrahany ianao ny ara-dalana taminay tao anatin'izay minitra maro ny tondrana ny fampahalalam-baovao zay mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray ary tomboky lasy tomboky vavy veloma tompoko. Atora piramidana miaraka amin'ny France Col.
vous a présenté ny vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, wisatramy telo sy roa arivo. Vous a présenté ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.